Araka ny nahitatsika izao dia hipokolona ny tetsy amin'ny kianja Makis Andohatapenaka tamin'ireo lalao manasa-dalan'ny roa ireo tamin'ny tolakandro ity izay no niteraka ny olana nanao teo amin'ny lafiny fampidirana ireo mpakafy mpijery tonga diny antoeran'izay. Marina tokoa izay mbola satria dia niteraka fahasorenana ho an'ireo mpijery izany rehetra izany ka dia vaky hatramin'ny vavahady ny azo bara dia nisy ny fitavozavozana teo amin'ny federasiona malagasy ny taranja bola lavalava ny amin'izay fikarakarana ny fampidirana izay satria fantatra dia fantatra fa lalao manasa-dalana no atrehana ary betsaka ny olona vavahady telo nefa no misy miditra ao amin'ity kianja ny Makis Andohatapenaka ity ny vavahady iray any aloha misokatra fa efa ny maro ny olona zay voa nilaina na voaina indray ny vavahady anankiray vavahady teo ampovoany moa dia tsy nampiasaina mihitsy ka zay no anisan'ny niteraka olana teo amin'ireo mpijery zay maika amite hijery bolana izany na tsy zany dia misy ihany koa aloha ny fahatarany ny fahatongavan'ny mpijery satria dia lalao roa izay lalao manasa-dalana ihany no nisy teny Andohatapenaka tamin'ity androany ity tokony hijery akaiky izay fikarakarana izay zareo ao amin'ny federasiona rehefa misy ny lalao lehibe toy izao satria dia io foana ny olana ao anatin'ny taranja bola lavalava ity rehefa lalao goavana no atrehantsika. Avy hatrany moa dia manana ny fanazavany ny avy amin'ny federasiona amin'ny alalan'ny filohan'ny Marcel Rakotomalala izy raha teo ihany koa izay vao avy nanao nandeha tany ivelan'ny tany ary mitatitra izay ako ny dian'izay. Ny nandehanana tany Afrika moa dia resaka audit zany na le tany audit organisationnel, audit financier, audit technique ny fédération enina lehibe eto Afrika ary tena niasa tena tsisy tany niainana mihitsy tany fa tena niasa be mihitsy. Zay no tiako fantatry ny olona hoe manahoana moa zany tena fitantanana ny eo anivon'ny fitokon'ny lehibe fa tena hatramin'ny atsipiriany mihitsy zany na eo amin'ny fitantanana amin'ny lafiny rehetrarehetra zany na eo amin'ny resaka administratif zany na araboly zany na teknika zany dia misy audit foana ny fédération enina lehibe aty Afrika zany ary izay audit zay no natrehanay tany. Atsika manokana nanahoana vokatra zay? Ny atsika aloha zany dia mbola ho avy ety zany zareo hanao évaluation ny resaka marketing sy communication satria io zany hitany zareo fa faiblesse-tsika. Androany ihany koa dia matokoloso somary misehoana fimenomena teo amin'ny mpijery somary misavitaka teo amin'ny fidirana teo amin'ny vavahady vaky hatramin'ny vavahady ny afarany inona ny azonao anazavana mikasika an'izay zavatsanganaavaka androany zay iny ihany koa fepetra ao raisina manaraka. Marina tokoa zany satria iny moa le fa averiko foana na match international ary ny petit baolina lavalava zany dia miara-tonga foana ihany raha tsy efa au dernier moment fanomboka ny baolina zay vao tonga daholo dia samy kiropaka te hijery baolina daholo dia tsy voalamina ntsony fa dia mpisesika zay zany ny anisany remarque ray zay kanefa na izany naty zany ary efa mitady vahaolana foana zany ny fédérasiona amin'ny fomba andaminana an'ireny ary amin'ny anina manaraka dia ivo daholo zany ny vavahady anankitelo ary na ny fomba fivarotana biara dia misy fandaminana hafa ho raisin'ny fédération.